manarana hoe matany zanakazo ay dia amokaritra ireo zanakazo izay entina ho volena. Ao anatin'izay isika no mikirakira ireo voa izay hitantsika moa zany any amin'ireo toby mpamokarana zany. Raha eto a Madagasikara no jerena dia misy ny Silo National des Graines Forestières eny Ambatobe. Ao anatin'ny tany zanakazo isika mamokatra zanakazo izay atao hoe matanjaka. Mila matanjaka ilay zanakazo fa atsika mahazo antoka tsara zany hoe aniry izy rehefa ho ambolentsika eo amin'ilay toerana izay natokantsika ambolena hazo. Ao anatin'izay isika no mametrapetraka ny fanamboarana ny lavaka entina ambolena ny hazo. Matetika moa zany dia mirefy eo amin'ny 70 cm ny sakany, 70 cm ny halavan'ny refin'ny lavaka izay ametrahantsika ny ambolentsika ny zanakazo. Dia ao anatin'izay tsy maintsy misy ny fitaterana moa zany an'ireo zanakazo ireo makeny amin'ilay toerana. Mila tandremana tsara ny fitaterana mba tsy hamono an'ilay zanakazo izay ho volena. Afantatra tsara ny tany rehefa mamboly an'ilay zanakazo ao anatin'ilay lavaka mirefy 70 cm ny sakany sy ny halavantsika. Dia asiana bozaka kely ihany koa eo ambonin'izay rehefa voavoly ilay hazo mba iny moa zany hitazomana ny hamandona izay misy eo amin'ilay toerana izay mety ho afaka ampiasain'ilay zanakazo entiny tsiry aoriana. Aorianan'ny fambolekazo dia misy asa tokony atao. Dia misy an'ilay ataoko hoe misy an'ilay satria ilay zanakazo nesorintsika tao anatin'ilay pot plastika iny dia tsy tsara izy iny raha miparitaka eraky n'ilay toerana nambolentsika azy fa mila manangona an'iny zany isika dia atobitsika amin'ny toerana hafa izy iny mba tsy handoto ny tontolo iainana ihany koa. Tsy maintsy atao io satria ahafahantsika manaraka ny tahampitsirian'ny zanakazo izay ahafahantsika mametraka ny fikarakarana izay atao ohatra ny hoe ny fanosoana ohatra tenena amin'ny teny baiko hoe regarnissage izay tokony atao aoriana fa hijerena ihany koa ny fiarovana ny tanin'ny fambolekazo hoe mila manoharo afo isika ao anatin'izay amin'ny fotoana oviana mety anaovana an'izay. Arahana malala fa misy karazany maromaro ny fambolekazo. Misy ny fambolekazo izay natao amokarana ny hazo ilain'ny olona andavanandro. Misy ihany koa ny fambolekazo natao indrindra iarovana ny nofotany ny sandrika ka miankina amin'ireny tanjony ireny no ametrahantsika ireo dingana maromaro izay entina hanatratrarana ny tanjona izay apetraka.